ny tsona sy iresako aminareo eto zany a dia momba ny affaire ny SMGD izay lasa affaire naina Andriantsitohaina. Eto amin'ny fanombohana aloha a dia tiako manindry fa raha ny antso sy tafa aminareo aho dia tsy hoe anotoana ny enquête izay ataon'ny olona manam-pahefana, izany hoe tsy hanao mihitsy obstruction an'ilay enquête fa kosa mba hitondra ny fanazavana mba hisiny mangarahara zany a sy hoe anjarany tsirairay mandray ny tandrify azy satria be loatra ny feo mandeha eo amin'ny tambajotra eny amin'ny arabe isaky ny mandeha zao androany dia tsy misy afa-tsy ny hoe nangalatra ny dossier ny SMGD izay 11 milliards d'ariary. Tiako amafisina zany fa ny dossier SMGD dia findraman'ny SMGD vola 11 milliards d'ariary tamin'ny CNAPS fa tsy hoe findraman'ny monsieur Andriantsitohaina vola 11 milliards d'ariary tany amin'ny CNAPS. Zay aloha dia mariako ho manoka urbaine Antananarivo tamin'ny fotoan'androny ary taty aoriana dia voatendry ho ministry ny fanajariana ny tany. Io fanendrena io zany tamin'izy commune zany dia amin'ny mamera azy dia ny zavatra tenikendrena dia ny apety ny ampandroso an'ilay commune. Zay no natonga le contrat ny SMGD. Fa taty aoriana nefa gaga zay omaly ny olona rehetrarehetra teo amin'ny fitondrana angamitsika rehetrarehetra malala zany manana IST, izany hoe tsy fafahana mivoaka any ivelany. Gaga zay efa nahazo tsy fafahana mivoaka any ivelany Andriamatoa Naina Andriantsitohaina dia tonga omaly dia tonga indray hoe hisy perquisition. Eo no somary manana sara kely anay, somary hisintomanay kely ny saitsika rehetrarehetra. Tamin'ny voalohany dia hoatsona resahana ny vadiny monsieur Naina Andriantsitohaina hoe aiza ny vadinao, dia nananontany izy hoe tsy eto izy fa raha misy tediavanareo anazy mety ve afaka mametraka taratasy fe nareo. Dia ny valiny dia hoe tsy izy no tadiavinay. Dia nona avy eo dia nitohy dia hoe rehefa tsy tonga izy zany dia nitohy tamina perquisition le izy. Perquisition andro alahady. Inona loatra le ameana fa nga dia olona dangereux be makaiza le olona ka tsy maintsy atao perquisition amin'ny andro alahady. Fetsona no natao dia rehefa avy eo nitohy amina perquisition. Le fetsona no avy eo dia tsy namena ny vadiny kanefa namena olon-kafa mba manontany tena ary mampatady tena hoe fa maninona ny tsy omena ny vadiny ilay fiantsona, fa maninona ilay fiantsona rehefa avy eo ho apetraka amin'ny rafozany ihany. Faro omaly zay zavatra izay no mitranga. Androany indray mbola misaotisaoty ihany ireo olona ireo, mbola misaotisaoty eo amin'ile propriété eo amin'ny tanànany zany. Fa le izy ve fiovana fanovana dia atao climana terreur zany ampitahorina ve le olona, atao miororo hoe rehetra zay omaly zay nandalo, androany zay zay mandalo. Omaly iverenako ny omaly vita ny perquisition na zavanitranga nentina indray
madame andritsitoaina naina nentina any amin'ny loko any bianco io madame io mampinono mitaiza kely le madame tsy nanana andraikitra tany amin'ny commune dia mba hoe reny tsy atahorana andositra tsy atahorana anao inona raha matoa mitaiza kely dia tazominy any atao garde à vue tsy maninona ary zay no eritreretina fa hoe mety fa mampieritreritra anay hoe raha matoa tsy nanana andraikitra atao ny commune ve tsy malala ninninona tsy misy ny tsy hoe nanabirao tao amin'ny commune dia iny raha matoa iny ve atahorana hoe inona no fantatry le raha matoa inona hoe maninona raha mba nalefa ody izy satria hoe mitaiza kely fa le izy ohatra ny manana eritreritra hoe rehefa tazomina le raha matoa dia iteo ihany zay fandehany rehefa teo fa alao alohany tazomina le raha matoa zay tsy malala ninninona amin'izao fotoana izao mbola any le raha matoa raha le resaka SMGT ny tiako mariana alohany ny resaka SMGT zany dia talohany isin'ny SMGT dia ny PDS teo anoloana zany dia nanao contrat tamina société anankiray zay atao hoe Easy Park société privée io le Easy Park ny vola raisina amin'ny gestion parking rehetrarehetra ao amin'ny commune dia mandalo any amin'ny Easy Park tonga ny ekipa ny monsieur Naina Andritsitoaina lano be ny tanàna Antananarivo dia nieritreritra hoe fa maninona moa no société privée no asaina mitatana zavatra mety azahoan'ny commune tombotsoa maninona raha manao société anankiray zay isolo ny Easy Park zay amin'ny commune ranoray amin'ny commune ny tombotsoa dia maninona raha izay atao ny Easy Park anefany efa manana contrat amin'ny commune contrat mbola tsy tonga ny fepitaona efarany no zany dia ozy izy ny Easy Park hoe maninona rao raha miara-miasa aminay maninona inona ny solution dia hoe ozy izy ny commune hoe aleo zay dédommagenay ny Easy Park fa alao izahay anao maletena hoe tena amin'ny commune ny tady vola hoe izy no afaka anampy dia nahita ny KNAPS tafaray ny tisany manina ny KNAPS dia afaka manao an'izay fampindramamotr'izay raha natao tao anatin'ny mangarahara daholo zany zavatra rehetrarehetra zany satria ny nitsanganan'ny SMGT dia nisy délibération ny conseil communal ny KNAPS raha hoe ampindram-bola dia ny KNAPS koa dia nazo nitsodrano ny conseil d'administration nisy fivoriana ara-dalàna nisy procès verbal ara-dalàna dia nisy fankatoavana ara-dalàna dia natao ny contrat zay ifanarahan'ny SMGT SA sy ny KNAPS nahazo 11 milliards d'ariary ny SMGT tsy hoe namena fotsiny vola io nefany fa misy entan'ny SMGT zay natao antoka misy fanarana mazava hoe isakin'izao le izy no aloha misy fiepitaona mazava io contrat ny SMGT sy ny KNAPS io na amaky ary manana taratasy zahay misy ny taratasy afaka jerena traizatraiza tsy misy niany monsieur Naina Andritsitoaina na kely ary tena veriko tsara mihitsy hoe tsy nanao sini ary tsy misy niany
ny 11 milliards d'ariary na kely ary io 11 milliards d'ariary io a dia nameny ny CNAPS tany amin'ny SMGD izay tsy lavina mihitsy ny fisian'izay zavatra izay tamin'ny andro monsieur Naina Andretsitoaina mbola maire n'Antananarivo tamin'izany fotoana izany a dia tao anatin'io a dia nanomboka tamin'ny 9 février 2022 ka hatramin'ny 7 mars 2024 dia nandoto tsy tapaka ny SMGD misy profo zany ary na ny CNAPS ary a dia manaiky an'izay zavatra izay satria ny CNAPS koa voaingana nanao conférence de presse momba nyity raharaha SMGD ity dia tsy nandà mihitsy izy ny siny zay a paiement nataon'ny SMGD izay dia taty aoriana voantso tamina toerakafa monsieur Andretsitoaina tamin'ny volana janoary 4 sy 4 arivo zany hoe efa lasa izy tsy tokony anjarantsony resaka commune misy malala tsara ny hoe continuité de l'état zany hoe tsy maintsy mitovy foana ny raharaha izy a nanao passation ara-dalàna zany ny SMGD tena nandovy vola tamin'ny hatramin'ny 7 mars 2024 zany hoe raha fehezina na dia signataire monsieur Naina Andretsitoaina tsy misy idirany amin'ny SMGD SA zany a dia niala teo izy dia nandoto tsy tapaka ny vola izay tokony aloha amin'ny SMGD ny ao ariana kosa efa ny amin'ny asa hafa izy ngamba tsy anjarany manao an'izay fa anjaran'ny mpandimby azy no mandoa an'izay vola fa izy a efa manana andraikitra hafa zay ngamana tsy azo itovirana nizaniza tsy afaka hiteny mihitsy ianao teo dia mandra-paharinanao zany a dia ny volan'ny commune dia ianao no mandoa azy ny volan'ny SMGD dia ianao no mandoa azy efa tsy eo ntsony izy a dia iverinay fa tsy hoe tsy afaka hitsabaka ny antsony izy tsy andraiky ntsony a zay zavatra izay manarakaraka zany zay moa no tena tiako mamafisina anankiray efa manana IST zany hoe mafisiko tsara tsy fahafahana mivoaka any ivelany so kosa nefany manana IST izy fa tsisy hoe tsy mahazo mandeha eran'i Madagasikara izy liberté de circuler angamba droit fondamental zay ao anatin'ny constitution antsika afaka mandeha izy raha mbola eto a Madagasikara tsy assigné à résidence fixe izy tsy assigné à résidence surveillée izy fa hoe natsiaro izy fa nandritry ny fotoana ela dia mba nanao zay vitany tondra ny anjara brikiny tamin'ny firenena dia ozy izy hoe mba nieritreritra izy hoe mba haka repos mba hoe hiala kely ny renivohitra mba hoe tonga de amin'ny teny frantsay mba hoe ho déconnecté kely alonjy ngamba tsisy adsonja izay zavatra izay na kely ary tsy hoe nandositra izy ary raha nanao passation ary izy tao ministera zay ny saniny tamin'izao fotoana izany dia niteny izy hoe za tsy hanao politika ntsony zaho izy izy a tsy nangalatra ary vonona nitondra amin'ny profa sy ny taratasy ilaina amin'ny fotoana mamety azy raha fehezina zany dia hoe zay a ny fahitany an'le izy a hoe tsy nisy hidirana le izy tsy nanao siny izy a izy nandritra n'izy be ny tanàna dia tsy ny sasatry ny nandoa ny SMGD mety anytany teny nareo hoe maninona no hoe nisy ny izy park maninona tsy nitoizanareo
fa maninona ny tonga dia navadika CMGT misy zavatra azonao misy tombontsoany ao tsy tompoko tsy misy tombontsoany manokana ao satria ny CMGT dia tombontsoany commune 100% ny ao amin'ny commune 100% ny voty ao amin'ny commune daholy izy commune tsy mitondra na ariary ary tamin'ny volany CMGT dia zay mba eritreretinay mba hitenenana aminareo hoe tsy araka ny teniny hoe tsy nangalatra izy mbola resiko izay tenin'izay hoe tsy nangalatra izy tsy misy idirana resaka CMGT satria tsy natrerany CMGT izy vonona izy rehefa tsy azo izy izao fa vonona izy araka ny teniny foana hoe amaly an'izay fanontaniana mety hipetraka aminy fa mba hoe manitikitika ny saina hoe fa dia inona loatra re no hoe atao perquisition sy atao ohatran'izao zavatra izao andro lahady andro mafitsaharana dia maninona no atao ohatran'izao le izy hoe mampatahotra zay moa hoe on sème un climat de terreur izay ve le fanovana ny tadiavina zay ve le ndrina dia hoe zay rehetra teo anoloana dia enjehana zay rehetra teo anoloana dia ho arodana sy hovana ka raha izany roviny sika roviny Madagasikara no androso zay angambany afaka lazaiko aminareo amin'ny raharaha CMGT izay lasa raharaha nainandretsitoainy fa raha misy fanontaniana kely na zatra kely ngamba dia afaka amaliko anareo. Misy mandara-dalàna faharoa letana sy dosieny alaina na viletana ny tomobily anankiroa nalaina tomobilin'izy farany fahatelo ianao hoe mihevitra fa dia tension arbitraire no mahazo le madama amin'izao fotoana izao sa hoe contrepartie ny fipotrano monsieur Naina sotra betsaka amin'le fanontaniana le perquisition moa zay moa natonga nay ny teny hoe raha misy perquisition misy taratasy any aminao mba farafaratsy ny apetraka ny amin'le olona le izy afaka siniavina le izy afaka mba jerena le perquisition natao ohatr'izao tsy nisy ny savaina daholo ny entan'le olona rehetrarehetra na dia ataontsika raha hoe tsy haiko hoe inona ny antony hoe tsy any monsieur Naina Andretsitoainy tsy anazy le izy nefa dia non ny efi-tanazy savaina tsy anazy le izy dia nefa ny voasava daholo ny tranony rehetrarehetra tsy maninona fa raha zay nahitana ny marina sy famarinana manaiky izay alao hivoaka ny marina ary zay no mahatonga ny tena zay nge tsy manday alao hivoaka ny marina fa ny mampieritreritra ray fotsiny ity izay hoe andro anahady atao perquisition ny apitsiny mbola hidikotonana ny vadiny tsy maninona azonao ataony mitondra n'le olona fa mampametram-panontaniana hoe inona ny idiran'ny vadiny amin'ny raharahan'ny commune maninona no izy no entina nefa n'izy tsisy zavatra vahiny tsy manam-polazay raha matony taizakely zay no manazoko avalanao fa tsy afaka hiteny hoe mety sa tsy mety dossier-ny société société anazy manekany tsisy dossier-ny commune na kely azy ny tomobile dia an'zareo personnel fa tsy an'ny commune tsy nisy zavatra ny commune zany any ananinany za tsy afaka hiteny aminareo zay tsy afaka miteny tsy afaka hitsara zay hoe détention arbitraire fa za zany dia manamafy hoe tsy misy idirana lay izy raha matongo taizakely même humainement parlant moi je dis hoe humainement parlant c'est pas quelqu'un de dangereux tsy tena hoe tsy tena hoe raha jerena izy dia ohatrany olona malefaka kely tsy te hoe alina fa olona mampinono hoe tsisy olona ngamba mampinono ka hoe andeha hitsoka nefa ny zanany ety ivelany ngamba raha mbola fondreny tsy anao an'izay zavatra zay
zay saotra betsaka anareo tompoko